Zao fito alina anisanareo manaraka anahy eto zao 70 000 soraka anareo zany satria ny dikan'izany dia mba misy zavatra teneniko na hevitra zaraiko na fomba fijery zaraiko izay akasitrahanareo izay tovizanareo amiko koa fa zao za tsy mpanenjika olona mpanaraka, za tsy mpanenjika follower akory sanatria za tsy mihevitra ny tenako aho hoe influenceur ety amin'ny tambazotram-piarahamonina ka ty zavatra ho teneniko ty dia mba angaviko anareo mpanaraka raha mahitinareo fa mety zao fitondrana zao tsy ny fitondrana mpanantanteraka rery fa na mpanao lalàna na fitsarana raha zava-misy ao Madagasikara zao raha mahitinareo fa mety aminareo le izy nefa tsy mety amiko nefa nareo manaraka anahy dia manasa anareo miala fa aza manaraka anahy tsony fa tsy mitovy le fomba fijerentsika dia manahirana be fa ohatra kosany ka miombon-kevitra amiko nareo hoe tsy zao mihitsy ny fitondrana ny takiana hatramin'izay tsy hoe rehefa mitaky fitondrana vaovao dia nidikan'izany hoe makasitraka ny teo aloha na makasitraka ny teo aloha ny teo aloha fa rehefa hitaky fanovana rafitra tena fanovana ifotony tanteraka dia tsy izao fitondrana zao zany ka raha mahitinareo fa marina izay dia mbola faly mitazona anareo ho mpanaraka anahy eto ary misy olona fantatrareo fa mitovy hevitra aminareo mitovy hevitra amintsika dia asao izy anaraka eto koa fa tamin'ny voalohany efa saika andraviravo tanana hoe avelao zany fa toa ohatrany efa tsisy vahaolana tsony ty Madagasikara ty nefa ny ohatrany tsy mety amiko fa mbola resy lahatra fa mifanovana rafitra ihany manovan'io dia mila mahita zany hoe betsaka ve tsika mitovy hevitra amiko sa mbola vitsy zay fa misaotra anareo. Tsisy olo afaka hifamatra fa misy disadisa, misy fifankahalana entre ny merina ndraiky ny côtier. Tsisy olo afaka hifamatra zegny, to azovy olo afaka hifamatra zegny. Ary raha zegny tsy raha voiniany nisy teo fa hatramizay ka hatramizao. Fa tsisy olo nagnazava ino anton'io disadisa io, ino avian'io disa, tsisy olo afaka tsisy olo nasaky nagnazava izegny fa boaka amin'ny rafitra tsisy. Ambarako anareo baka ho anareo zay agny amin'ny faritra mbola tsary niakatra tao Antananarivo magnanaova essai mandeha mipetraka ely ao Antananarivo, manaova essai mandeha mikarakara dossier ao Antananarivo fa ho hitanao karakory jalinao rehefa avy ao Antananarivo anao. Asia vagnaragna tsisy R manomboka amin'ny agnaranao ho hitanao karakory jalinao avy ao Antananarivo. Ary rehefa angala diplôme ho hitanao karakory jalinao avy ao Antananarivo. Rehefa andeha hitsabo tegna anao ho hitanao karakory jalinao avy ao Antananarivo. Miessay anao mandeha Antananarivo tsy mipetraka Ambohipo sady tsy mipetraka amin'ny 67 fa mipetraka amin'ny quartier hafa tsisy côtier ho hitanao fa anao mira tsy malagasy anao mipetraka ao. Ahilikiliky ny fiarahamoniny. Dia rehefa mahita zigny amizay zegny ny côtier mandalo igny expérience igny rehefa izy mody agny amin'ny fatry misy izy agny mitantara izy amin'ny lafamina azy, mitantara izy amin'ny zanany, zafy amanjafy ny jiaby, mitantara izy amin'ny fiarahamoniny fa ireo io olo tsy manjary za eto tegna sahiragny e. Même chose ny merina izy koa fa mandeha agny amin'ny faritra agny ahilikiliky ny fiarahamoniny koa. Tsy jiren'olo, adroedroen'olo, ataon'olo tsisy dikany. Rehefa izy mody boka agny mitantara koa izy amin'ny mpiarabelogno misy izy amin'ny fiarahamoniny misy côtier tsy manjary. Magnilikiliky olo, magnavakavaka. Alors que origine-nazy io boka amin'ino? Boka amin'ny rafitra. Rafitra centralisme io. Satria ny côtier tsy manana choix, obligé izy tsy maintsy hijotso Antananarivo, hiakatra Antananarivo, ninino raha andeha taony, na andeha hitsabo tegna, na andeha hizaha diplômenazy, hikarakara taratasy, taratasy ny tany, resaka zay raha hatao zegny tsy maintsy mandeha agny Antananarivo. Alors que ny olo ao Antananarivo amizay zegny magnararotro ny fahefagna amin'ny toedra raha misy. Hany ka mijaly ny côtier rehefa avy ao Antananarivo mikarakara zay raha telo karakaraina.
mifampitantara am'izay, mifampitantara nimerina izy koa fa avy amin'ny faritra agny na asa hoe anao koty anao mbola tsara nandeha tantananarivo anao tsara nikorana tamerina izy koa anao fa mahita merina efa roboka automatique zegny jerinao simba automatique zegny le jerinao rehefa mahita merina satria zegny ny raha tantarain'olo aminao fa ireo io olo tsy manjary. Même chose koa izy koa anao fa côtier na avy ao Antananarivo anao andeha hikarakara dossier misy raha ilainao roboka automatique ny jerinao merina aby rehefa mahita côtier satria atsika malaza tsy manjary, malaza magnavakavaka. Alors que raha io boaka amin'ny rafitsy ao. Imaginez atsika mifidy député, atsika mifidy ben'ny tanàna. Amin'ny propagande milaminy tsara raha ataondreo amboaritsika ity tanànatsika ty, hitanao ireo vognona. Nefa ireo kofa mahazo place magnino, miova automatique, adignandreo raha volagnindreo jiaby. Izy io tsy hoe adignandreo, tsy hoe tsy jirendreo atsika vahoaka, fa ny rafitry politique misy ao no tsy mamela lay olo hagnano raha amin'ny tanànanazy. Anareo mieritreritra fa hatramin'izay ben'ny tanàna ny fiditsika zay tsisy olo nanjary aby? Non, misy olo manjary. Fa ny ben'ny tanàna rehefa avy eo tia hagnano raha izy tsy mboan'ilay rafitry misy eo. Azovy koa tsy maefa milobe io ny tany farany raha misy vola, bitsiaka, volamena. Azovy tsy maefa mifatry savagny tany farany raha misy vola io, fa nagnino tanàna zegny tsy mivoatra. Nagnino tanàna zegny tsy arakaraka ny vola ampidirin'ny commune no raha vita. Satria nagnino? Vola io avy amin'ny commune ao milefa mandeha agny Antananarivo, alefa mandeha agny Antananarivo. 20% ny vola igny fo no mipody amin'ny commune. Alefa antsendriky izy boka hagny koa zegny avy Antananarivo ao zay vao mipody amin'ny commune koa. Agnamboatra lalagna mera, mangataka autorisation boka Antananarivo, hagnamboatra rano na zay raha ataony ben'ny tanàna amin'ny tany misy atsika mangala autorisation boka Antananarivo. Satria tsisy budget kale, tsisy vola. Tanàna misy vola fa vola zegny tsy anao tompony. Aia tanàna misy vola ny tanàn'ny Ambilobe io? Abitsiaka. Misy tany misy mbola misy volany zay koa zala. Nosibe, resaka tourisme io. Ambanja resaka cacao, café. Fa nagnino tanàna be la poussière be tsisy raha manjary, tsisy raha mandeha. Satria vola tokony nintsika igny, tsy atsika tompony, tsy atsika no mikontrôly izy io, fa avy ao Antananarivo. Ne ben'ny tanàna atsika ao Ambanja tia mamboatra lalagna, dosy la poussière sy ny tariny. Miambigny vola boka agny Antananarivo, miambigny budget, angatagna koa agnatin'ny taogno araiky, angataka agnamboatra lalagna 2 km fo. Mbola tsy vita goudron koa, fa pavé tsisy raha manjary. Taogno araiky, volanao amizegny, volan'ny tanànanao. Zegny no avieny disadisa io rango zay ka hatramin'izao satria ny rafitry ao zegny no mametraka io fifankalagna misy io. Fa rehefa miova io rafitry io, ny ben'ny tanàna atsika afaka magnamboatra raha amin'ny tanàna tsy mangataka autorisation boka ia. Raha hoe ben'ny tanàna atsika ao Anosibe ohatra manana relation izy boka agny Suisse, hoe zahay koa misy raha karaha zao raha tia amboarinay eto, zahay mila tosiky, mila budget avy aminareo. Izy zegny hoe budget boka Suisse efa tsy mandalo amin'ny Antananarivo, tsy mandalo, tonga de milatsaka ao Anosibe direct. Losy direct, tsy mila autorisation boka ia, fa ao Anosibe fo mavita izy tanàna hery io zala. Ambanja resaka cacao zegny, café zegny, misy volany raha zegny zala. Za magnambara anareo izy koa nilatsaka, nipetraka io état fédéral io. Humoriste tsy madigny atsika, tsisy karaha mitantagna amitsika feky humoriste.
za magnambaranao i la poussière zegny veloma fa état fédéral io mila mipetraka, mila miova io rafitra io fa ben tanànatsika abo ireo député atsika olo vonona ireo io ampandroso tanàna mihitsy raha olo boka an-tany hafa izy boka amin'ny tany anao zio tsy vonona ampandroso tanànanao zala ho any taranaka anao avany ireo izy koa tsy tia ampandroso tanàna misy reo fa misy ataony ny rafitry misy ao tsy magnambela izy ampandroso tanàna anazy